Mahafaly ny radio feony maniny manolotra ho anao tantara nampitondraina ny lohateny hoe fièvre vert. Sanganasany Simone Menjanahary. Ireo anome ainany tantara Odilon, Iada Fister, Tax, Naina, Boaza, Jona, Antoine ary ny mpanoratra niaraka tamin'ny Oscar, Angeline, Mampitony, Chantal, Lalaina ary Anitra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Simone Menjanahary. Nandray sy nandrindra ny feo Odilon Rafalimanana. Ry mpiaino adzaina, fifaliana ho mpanoratra indray ny manoratra ho anao ity tantara mitondra ny lohateny hoe fièvre vert ity. Mety ho gaga angamba ianao raha vao mandre izany lohateny izany satria toa aretina mbola tsy fandre teto amintsika teto Madagasikara izany. Na izany aza nefa dia misy anarana efa fandrentsika matetika, ohatra ny hoe fièvre, izay azo atika malalaka amin'ny teny malagasy hoe tazo. Misy karazany maro anefa io fièvre io, ohatra ny fièvre jaune, fièvre typhoïde, sy ny sisa, izay raha malala fa mamono tokoa raha tsy voatsabo ra-potoana. Fa ity fièvre vert izay nosoratako ty kosa dia efa hentsika any ivelan'ny Madagasikara any, toy ny any Azia, ny any Europe, ary efa manomboka amin'izay aty Afrika ihany koa izy io ankehitriny. Haingam-pindra sady mora mamono olona mantsy ity fièvre vert ity, noho izy mifindra amin'ny alalan'ny rivotra. Manidina mantsy ny otiaretina mitondra azy na ilay lazaina amin'ny teny vohiny hoe volantine. Araka ny fikarohana nataondry manampaisana dia aretina azo avy amin'ny biby izy io, na ireny vorona mifindra toerana reny ihany koa na le hoe migrateur. Mbola tsy hita nefa izay tena fanefitra ahafahana mitsabo azy hatramin'izao. Na izany kosa aza nefa dia efa eo an-dalan'ny fikarohana izay ho fanefitra izy io ireo manampaisana maneran-tany any Eropa any. Ny azo amin'tinako ity fampidirana ity dia hoe atahorana mafy dia mafy ity fiparitahan'ny fièvre vert ity, noho izy malaky mifindra ary mamono olona haingana ao anatin'ny fotoana fo raha tsy misy fandraisana tanana arak'izay azo atao andreo marary. Ahoana ary no mety ho andraikitra ho raisy ny fitondram-panjakana raha sanatria ka miseho amina firenena iray ity fièvre vert ity, ohatra ny Prime Ministre, ny filoham-pirenena. Dia manasantsika ampitoniana ary iaino izany tantara izany. Eto am-panombohana nefa dia miala tsiny sahady zahay amin'izay mety ho fifandrofian-javatra na izay anara-tany voatonona ato anatin'ny tantara na ny anaran'olona. Ho an'izay mora taona ihany koa dia aoka mba tsy hanaraka. Dia ahoana le Trajenia? Salut hein. Dia ahoana ty? Salut. Hay tonga ihany ala. Ka zany lazany la hoe misy ketrika zany ve tsy ho tonga ny bandy? Marina lety zany. Ka tsy alova lety sady mirevirevy kely tsy mivarotra eto no miresaka. Fa izao ela aloha no mipelle fa mibandy tena tsy saosy mihitsy androany Andao lesy fa tsy olana zany andao. Somary confident kely manko letsy ty sera ty ka somary misitasitaka kely tsika. Inona aloha mety amin'lahy inona? Allo tao izy naturel rangaha fa ny andro koa lesy somary mafampana izay Ok, aleo ary ampitoviny tsy asiana zavatra hafa. Dia lasa misairana be koa ange lesy ela ty Inona lesy mampiafahafaly lahy tonga dia teneno e. Tairo ary asio gâteau. Ok. Ory zany re. Mba sy jus naturel roa letsy dia asiana kaiky anankiray Azao letsy ny tena ny atsoko an'lahy. Ok ary miaino an'lahy. Tena misy ketrika any. Asa nazoto sena tsy fa tonga dia saosy be io Ka lazao ary aloha fa na le ketrika aza ve lesy mbola tsy fantatro dia aiza no ahafantarako na azoto ao na tsy. Izy aloha letsy tsy ohatran'ireny asa maizina taloha reny Tsy maintsy nijanona tamin'ireny manko tsika fa tena henjana be liteny filika amin'izao Ka aiza mihitsy mantsiko. Raha mbola ireny dia aloha tsy lazaina amiko intsony.
na dia saosy be aza no azo tamin'ireny sangy andravona foana ny aina ka tsy vitako tsony. Tsy reny letsy tena ketrika hafa mihitsy ilay izy. Ay, efa iny ka ny jus. Io aloha letsy jus lahy dia aleo sady misotrotsika no manazava amin'lahy. Merci lesy mandeha kama. Tsy sisy letsy zany. Talahy misy orinasa izay letsy any mitady olona hiasa. Dia izany no natsony. Tamin'ny faona io mitady olona andeha ho any hono izy. Dia inona lesy le asa raiza ny toerana hiasana amin'izany Ansinina letsy kozy ve? Ary trandraka rena kibony tany tena ilain'ny olona. Lavitra be nge zany ry lery dia lavy d'Indonésie ve nitadiavina makany Chine? Mivelatra be ilay toerana ho trandrahana dia tsy maharaka tsony ny mpiasa. Saika afrikanina daholo manko letsy ny tena miasa any nefa tsy maharaka tsony izy ireo fa norarahan'ny fireneny tsy handeha tsony. Ka hono letsy rehefa mandinika ve la mety ahita olona amin'izany sika efa somary nanao sondazy ihany letsy aho dia hitako fa betsaka be ny tena mazoto Zao ary lesy meo any fepetra tadiavanareo olona reo dia ataontsika likandry. Eo sika ny miantoka amin'ny fomba rehetrarehetra adongavandry zareo any toy ny frais, ny sakafo eny an-dalana dia menaka ramaray volana izy ireo. 120 000 roupies ny kandra ny zalahy. Dia ilay orinasa daholo letsy no miantoka ny trano ipetrahany dia misy ihany koa ny dokotera afaka mitsabo an'izay marary dia tsy alaina amin'ny karama aloha ny vidim-panafody. Tena amin'ilay kosa zany raha jenia. Fa izao hita lahy ahoana tena mikandra imbolana roly zalahy zay vao miala raha ohatra tsy mahazaka. Ok ary dia ahoana zany bizina antsika mitsamina. Efa nanome avance letsy zareo milay lesy zany hita laly ity tonga dia 150 000 isaky ny olona litino atsika. Kozy dia ny 75 000 efa nalefany ary ny ambiny kosa rehefa tonga any vao raisiny zay zany mety zay. Dia olona firy nefa nolaindry zareo? Zay hitantsika letsy io na 100 na 200 fa zany hoe tsy latsaky ny 50 fotsiny aloha ny vakiray zany hoe raha azoko tsara zany lesy dia 75 000 roupies fois 50 zany hoe 3 750 000 roupies. Eo tena zay mihitsy milay lesy zany ka izao letsy tsy azo lazaina amin'ny radio io. Anaovana peta-drindrina fotsiny io dia resahana mangina ny sery tsy avera amin'ny fanjakana manko raha fantany fa andefa olona hiasa any tsika. Raha azoko tsara zany lesy dia ketrika clandestine izy ity eo basy ketrika mba ny tany letsy urbaine ka firy no hita lahy aloha fa mainka nandefasana ny colis alors nga 50-50 25 zany no tadiaviny lahy dia ny ana 25 sur ary ok ary aza miveravera moa fa mainka lesy ka ity rehefa dia meko lahy aloha ny 25 kozy tonga dia aiza ary mety ho hita lahy io tsy taitra lahy andraso aloha isa roa telo efatra ampy reny lesy 1 875 000 roupies iny isao tsara aloha sao dia misy banga ampy letsy dia mpiakamy ave tsy fampatoky eo dia rehefa vonona ary zareo tonga dia mifanao fotoana fotsiny tsika tonga dia pro fotsiny dia ahafahana manome ny tena aisandro le rony io dia ho apetrany amin'ny fianakaviany ok ary dia vono lesy eo tsika mitsamina koa ve zany miaraka amin'ny zareo makany mahazava be lesy zany efa nahita banda manana an'ireny karabe mpitondra conteneur reny letsy aho dia reny fotsiny no andefasantsika azy mba tsisy akobo sy tsisy mpisavy eny an-dalana. Isika kosa mandeha fiara madinika mba tonga alohan'ny atoerana sady mitsena ny zalahy. Milay kosa aloha le ketrika fa zao lesy raha jenia eo dia ahoana kosa raha misy zavana tampoka eny an-dalana efa milamina lety zany omena saosy fotsiny letsy sofera omeny an'ny zalam-panao Pierre reny dia milamina io tena ok lesy zany raha jenia tena vola be letsy reto tsy miasa mafy akory dia mandray efa ho 2 millions latsaka ka noho tsika reo lahy tena mpiakama letsy dia tena naleoko tena ela mihitsy miaraka amiko manao an'ity affaire ity sikse ary dia fampiatso zany rehefa vonona ny olona izao ihany dia efa hitady sa hono izy lahy ok sura letsy sura dia time mandray ok ary eo ela eo
Fa ony le Tsirjenia. Ewa. Tamin'ny firy lesy no lasa ny farabe nitondran'ireo olo reo? Tamin'ny ray maraina teo. De matoky laha fa milamina ny diandry zareo any. Fiara efa tsara homana lesy nitondra azy any. Aza taitaitra moa lahy. Mila mandeha mafimafy fotsiny tsika eny an-dalana mba tsy ho tara ny tsenantsika andry zareo any. Grave be ange lesy zany affaire zany. Aiza. Ohatrany hoe manondra ny olona tsokosoko zany zao atontsika sia laha zao. Firifiry moa le tsy ny olona misery ohatr' zany. Ay. Tsoroko amin'lahy. Fa bobaka be zao ireo Afrikanina sy Aziatika mitsopinenana ka mifindra monina tsokosoko toy zao ataontsika izao. Fa ahoana le asa raha mba kobolalo fa voatsela ngely ty tany Italia no nahitana sambo roa rendrika nitondra mpifindra monina tsokosoko. Ny sasany maty, ny tsara vitana de mba velona ihany ty. Tena tsaroko tokoa iny lesy. Fa de inona loatra no mahatonga an'ireny fifindra-monina tsokosoko reny? Tena mijaly loatra le tinkilina. Mony ady an-trano ty efa tsy lazana tsony. Jereo lamoly ty ny ady an'ny Syrie io. No aletsy. Nefa tao hoe anomana fividanana indray ry zalahy any de efa tsy kobotsolo le tsy tiro Mateo. Zany anely ty mampametra pelana ny olona mpanelanelana ny zareo mpanohatra sy ny fitondran'ny Gabasary lasady. Ny ady mbola tsy milamina firifiry ny olona maty ny filoha io. Tsy ho efa tafakatra roa esy ve lesy? Nefa de atao indray ny fifidianany. Elavely ty tsy mihevitra fa mety oleri ihany lany io. Tena mampalahelo tokoa. Raha izay eritreritra lazay no mety le dala ihany ny tafapetraka ao raha zao fandehandavany zaoko. De jerena koa ary ty miseho any Ukraine ty. Efa mafy be koa io Ny Afrikanina moly ty efa io tsy mitsahatry ny ampiororo ny mpampiororoa. Tala reny kobo amin'ny tele reny. Kobo reny rariny raha mifindra monina ny kilako. Ko zanko. Zay ne mahatonga ny fifindra-monina io fa izao fantan'izy ireo fa tsy ho afaka izy ireo raha manao taratasy ara-dalàna. De aleo ny rangahy mandeha antsokosoko Tena zay mihitsy De ono alesy. Afaka firy andro zany sika vao tonga any. Raha mandeha tsara tsisy problème aloha ny tena fiara de eo amin'ny 3 andro eo Enjana be zany Ty enjana letsy io Ka maninona moa sika rola raha mba mijanona any koa Misy frerako raha izay lesy any tena efa mikiandra any le ria. De mety ho avy etsena tsika mitsamo izy. Milay zany sady tsara be. Milay lesy zany raha Jenia. Fa asipolona roto kely. Aiza aloha le whisky teo fa teno samy mangetaeta amin'ny bandy de asio soragany koa letsy efa ato talaty tonga de amin'le afrazana izy. Okay. De asio mozika alao ataontsika mafy manonga mozika any. Tena tonga eto sangaily ty tsika le. Ale ty tena tanàna letsy zany Marina letsy raha tsy ho vereto raha Jeny raha izao no mitoy Tena aza viady vitana amin'ny sinoa letsy raha resaka fandrosoana zany. Sarotra be ty mbola nenjehan'ny firenetsika ny zalary io Fa oviana marina letsy Indonezia vao mba ho toy izao. Aza manno fetoandro letsy fa lety aleo aloha letsy aka taxi eo aloha Ndao ary afaka adindray hono zareo vao tonga any amin'ilay toerana itsenana azy. Fa tena ohatran'ny te-hikaly lesy zany raha Jeny ohatran'ny manao adsanina ny kakany. Ndao letsy sady ohatran'ny misy tena toerana bomba be zay de hoentiko any lahy. Ndao ary Ndao malakilaky fa tena ramaka ny kofy. Aiza foana koa ary letsy ry zalary ely le ty efa tsasakady ve letsy ny bandy ny fotoana nomeny ty zao tsika mitonatona eto. Sao mba ny vilinana kosa ry zalahy lesy. Ary tena mangina be ange letsy aty izany Tena tsisy vovo mihitsy. Aty letsy ny fanateran'ny zalahy ny olona tonga tsokosoko
normal be raha tianao ny toerana azoko sady lavitry ny reny vohatra ny toerana ihany koa mangina tsy reny karazana kofipaipy fokamolo reny ve no be aty lesy tena marina ity toerana somary mafampana amin'ny asan-jolaly tia nefa mandalo matetika ihany ny klika efa iny tiry zalahy iny camion be mitondra conteneur iny ve no izy eo izy iny tena kozy lesy zany tena vizana tanteraka kosa lesy zareo raha izao marina moa e na ny tanàna zao nandritry ny 3 andro tena andalana tena aza ve lesy tsy andreraka raha dreny aizy malalaka tsara kosa ny ao anatiny ka sady nasiana kidoro mba ahafahany salamy dasitasika ao anatiny ao mafy tokoa lesy zany tehita volo zany ka marina raha mba zakako ny toy izao tena kozy io andao letsy anatina fa efa io mijanony koa ny vamy mahitondra ny salama akany amin'ny orinasa ndao ary tonga soa letsy ry zalahy kaizakaiza daoly avy de sokafo letsy mivaravarana fa maika waile fa naninona ity reto olona reto ry ngia sofera eno lo sy ty marina fa tsy maty ve ny fahitako azy zao ry jenia tena otra maty daholo reto tena loza letsy ty le ty ao aloha jerena sao torana fotsiny anga ny lafa ho tratra ny ololeto sika ao ary kitakitanao fa maninona no mijery fotsiny anao ry ngia sofera malaky raha ngaty ampifaza eo no mijerijery fotsiny eo fa inona reny no anton'izao manahoana ry Mateo mbola misy velona vely ty amreo tena nairay aza tsy misy mahay ntsony reto fa maninona koa ty alany mikohaka be ohatry zany le ty jereo fa tena to mitorevaka be mihitsy de inona nataotsika fa maty daholo reto ry jenia fa inona nefa no mety anton'izao fa afatesana fafy zao ka naizara ty tena gaga fa nakaiza ty le sofera teo aiza le bany sofera teo sofera jerevy lesy le sofera aloha sofera nakaiza le ranga teo iny le ty tena novonohony zalahy mihitsy reto olona reto ary toatra ny anomboka itoaka koa ty tena misy fofona bely ty zany ry Mateo io anely lelazako tamilay hoe tsy fantatra tsony zay atao tsy fantatsy ty na novonohondry zalany na sepitra tato tena tsy mampilo ty zao tena lasa daly eto marina andao aloha le jerena le sofera teo io zao makobony antony zao fa mba nakaiza tokoa aloha le ry teo tena grave be ty tira Mateo anakaiza ty le sofera teo tena tsy hitako aloha le ry tena mety lasa nandositra angamba ty izy tena grave na maty le ty de efa miomana fa higatra mandra-pahafatany asika raha tratra eto olona 10 ve le tsirijeny io no maty manoloana antsika alola reto taiza mbola nisy toy zao hatramin'izay ny ainana kozy fa inona koa ty kohaka ty galy ty tena tika rola ty indray tratra tena tsy haitsony ty no fa tinina le ty tia ndao le tsy lefa sady efa maiziny ny andro sy alaha ve le sy mitapy de andrositra ao aiza aty amin'ny tanintsaintsika ty andao aloha le tsy ala de agny ndray tsika mahita ny atao ndao ary de lozanao zany reo fato reo ka hitolo batany io ndray vely ty fa ndao ary marary be le zany ny tratrako le fa maninona no tena mahadaolo reto namako reto iza ve zany sisa vely le andraso eo foaziko Romeo tena efa mangatsika be mihitsy izy zany fa inona reny dikan'izao tena maty koa izy tena reraka sady nona mafy avy zany ka tsy maintsy manavitra ena miala eto fa ho faty eto raha mbola mijanona eto ny anoanana sy ny eta eto nefa ty fa mila hanavitra de ho aiza ty amin'ny tany sady mbola tsy hitako ty no tsy fantatra nefa lozinina rety
Inona re no nandehanako taty? Ary mba aiza ry zay izy ro lahy nandefanay taty? Sa efa teo dia rehefa nahita reto faty reto zalahy dia nandositra. Aleo mihitsy aloha ivoaka tato aka. Ay. Tena malemilemy zany tenako zany. Sady maina be. Andao mihitsy le sora Jenny traikala ato amin'ity hôtely ity sika efa tena raha makamafy lesy zany ka sady gotraky ny lalana. Na za koa raha ty tena savla sady tena reraka noana. Atao mihitsy ary aloha malakilaky lava inondray ary ty. Tena malemilemy mihitsy ane le zany ry Jenny. Na koa raha ty ty kohaka anazy tampoko ty koa tsy hoe tsy fantatra hoe avesa. Mademoiselle, inona no ataonareo rola? Ary ohatran'ny vahiny nareo zany eo sa? Ye, tena indonesiana re zahay. Vao tamin'ny maly ilay ny tonga taty. Mpifindra monina zany nareo? Eny azo ambara ho zay re. Ary toa mikoka be nareo. Fa maninona? Inona aloha ny zavatra komandinareo e? Variana manontany anareo fotsiny eto ako. Ataovy lasopy spécial ny ahy. Sady ataovy mafana tsara fa mangatsika be ngety aminareo zany e. Aleo le tsy ampitovina. Eny ary tela eto aloha misy voanjo-tsakotsakonareo fa tena mangatsika be tokoa ty aminay a. Eny misaotra betsaka re mademoiselle. De inona zany lesy no ataotsika? Tena matahotra fa tsy maintsy izy pikariko sika rola. Ahoana ny ty no fahala milaza zany hoe izy pikariko atsika rola. Avy de fantatra nge lesy hoe indonesiana daholo reo maty anaty conteneur reo e. Zao aza jereo ny andro maizina isika fantatry ty sipy ty hoe vahiny. Fa ngali ty misy vehivavy be amin'ny sinoa ngali ty tsika. Samy tsobolo, samy kely maso, samy fiteny. Raha tsy olona dala le izy ka tsy afantatra ny olona tandasany aminy a. Ilay tsy izy iny fa janona no zany resaka zany. Nataoko mafana be mihitsy a, sady nasiako sakay mba hampahazo tsiro azy. Ye, misaotra re mademoiselle. Tena mafana be tokoa izy zany ko. Raha tsy adiso, inona zany no tena tondinareo aty sangay? Sa misy asa ataonareo aty? Tena misy asa ataonay tokoa reo ty. Miasa amin'ilay orinasa mitrandraka rena kibony tany aty aminareo anay ro lahy. Misy namanay tokony ho tonga ankeo maraina koa de hitsena azy izay nefa mbola tsy tonga foana izy ireo hatramin'izao. De zao zay tratra rivo zao. Fa ahoana mademoiselle? Milamina ny tanàna aty aminareo a? Tanàna tokoa aloha milamina fa ny mpitondra fanjakana ny somary masika. Raha mahita vahiny toa anareo zao mandeha amin'ny andro hariva. Azo fantarina ve mademoiselle ny mety antony zany? Betake, eo aloha ny fifindramonina ny tsokosoko. Eo ihany koa ny fahatahoran'ny mpitondra ilay otrikaretina mahery vaika atao hoe fièvre vert. Fa ahoana zany mademoiselle? Ka matetika ireny mpifindra-monina reny ane ny voalaza fa mitondra ny otrikaretina miditra ty Chine. Marina ny andro zareo ko. Any Indonesia koa zany efa mitandrina be mihitsy amin'izy io e. Fa maninona aloha ianareo rola no mikoka be foana toy izao e? Tena tsy hainay re, tena tsy fantanay. Angamba azo indrivotra teny an-dalana re mademoiselle. Ohatrany tsy mazava amiko mihitsy tsy mahazo anareo rola atsika. Ary toa mikioka koa izy. Fa inona marina ty mahazo atsika rola ty ry Mateo a. Tsy haiko tsony fa tena mitady anevitra mihitsy koa ane izany lesy ry Jenny e. Aleo menareo ny vola dia miangafanareo mba hivoaka fa tena tsy mazava amiko mihitsy ty kohaka entinareo rola atsika. Ity ary mademoiselle dia misaotra tamin'ny fandraisanao e. Tena tsy azokazoko mihitsy zanaiko zany a.
fa to lasa mikoka maina daholo ary nonona ato amin'ny hotely fa maninona lozy ty marina tena marara mihitsy ireny olona ireny inona reny no ataoko andeha aingana itenany amin'ny patron lohaka aleo mihitsy mihinana fanafody fa mbola hiatrika ny fikarakarana ilay mariazy malaza be rampitso tiako nefa ty tena lasa mikoka aza hitako ka nifindrany aretsiny tony tovolahy tony marina tena tsy vitako ao tia nefa nanakina ny patron reto vady vao reto nefa zaho ty tsy mijanona mikoka mihitsy inona ary no mahazo na ireo namako aza efa mitady voany sasany mialatsindrindra tompoko miangavanareo tompon'ny hotely zahay tompoko fa tena misy zavatra tsy mazava mihitsy aminay fianakaviana inona reny no anton'izao kohaka mahazo anay rehetra izao jereo anefa na izy mivady kely aza hatrany am-piangonana dia tsy mijanona mikohaka mihitsiny na izaho koa aza tia mitady efa ho tratrany aiza ny tompon'ny hotely mademoiselle eny tompoko miangavy anareo mpiara-miasa samy rehetra izay mba hijery ny anton'izao fa tsy lasa mihitsy anie izao efa nilaza izao tamin'ny tokoa izahay nefa ilana tsy indrindra fa na izy koa anie mba vo tsy afa-miala am-pandriana mihitsy izy mivady amin'izao fotoana izaoko ka metraka fitorinany amin'ny fanjakana mihitsy izay fa tsy izao no ny fanarany jerenareo anie ireo mpanao mariazy mitorisika any kohaka tena misy aretina mihitsy angamba ato amin'ity efitranonareo ty ka tsy tompoko mifona re fa tsy anareo rery angeny tratran'izao fa sika rehetra mihitsy ary efa asoangana ny sakafo arosonareo fa maika hodry zahay avy aloha janona ny alim-pandizana tsy hisy aritra izao intsony eto tena lozy ty marina fa inona re ty aretina maro ino zany zao no ataontsika rola zay andehanantsika sialahy ty ifindrahany koaka mahazo atsika arinona mihitsy ary ty fa inona koa lesy arinona ty tasy menamena mitenda latiry Mateo jereo ngefa tena ohatrany mampatahotra be ty mijery anazy fa le ty koa ve lasa dala sa maninony aiza lesy zay tasy menamena hitan'lahy eo ay tokoa le ary toa misy tokoa lesy ty amin'ny sandroko ty andraso hoe lesy sesoroko mihitsy ny akanjoko ay ary tena feno lesy zany ty jenia lozako ry Andriamanitra fa inona daholo reto ka tiany alinatrely tena koa tena feno daholo tiany tena koa fa inona reto asa lesiko tena retiny reto marina ry Mateo aretina mihitsy reto jereo fa zay safony tanako le tony voaka tasimena ampy inona ary ty le ty ay zao le sa vao manaiky fa aretina mihitsy angamba navosina fatan'ireo olona tao anaty conteneur reo ka raha izany velo ty tsy efa mifindran'ireo aby ny olona zay nahita sy nijery an'io tena lozatsika ro lany ty fa voany ty aretina ty daholo ngely ty zany ny soloa rehetra ty sangay dia efa miomana zany fa tsy maintsy ho faty sika saingy tsy fantatra hoe oviana na oviana fotsiny dia re lafa manao tampinorona sy tampimbava daholo tyny akapiazandreo olona mifanena amintsika tena marina lesy zany tena misy foana ambulance mihitsy zany tena tsy maintsy mikasika an'izao aretina mahazo atsika izao mihitsy letsy angamba ny dikan'io ary tena saika mikoka daholo ny olona hitako amin'ny arabe sy amin'iny ambulance iny ininy letsy jereo lahy fa misy fiara ambulance misambotra olona miaraka amin'ny polisy ry jerevolahy angalahy tena marina zany
mety ireo olona ahiahia zareo voanty aretiny ty angamba re sady ry zalahy koa manao sarim-bava daholo. Andao mihitsy aloha ialy eto fa ho voasambotra eto koa angesika roalahy. Zao lesy a manina mora makanina mijery an'le sokolasika de ano ny tsabo teny. Ka hoana ty fomba atongavantsika any mahazo antsika roalahy ary zao efa jereo tsy findra amin'izay olona mifanena amintsika koa ve sady tia kohaka matsiravy ty. Tray tena mangididy eny le zany tenako rehetra zany sy jenia. Sady lasa marikriko aho mihitsy mijery ty tenako ty, lasa sady amenamena be ty. Taloha ialy eto fa tsy sao de voasambotra amin'ny filika eto ka andao ary. Monsieur le Premier ministre. Miainao madame. Mialatsy indrindra tompoko raha manelingelina anao a. Tsy maninona ka. Misy tatitra tonga avy any amin'ny governoran'i Shanghai fa misy karazana aretina miseho any toerana amin'izao fotoana izao. Voalaza ihany koa fa angam-pifindra tokoa izy io. Ary atahorana hamono olona maro anatin'ny fotoana fohy raha ohatra ka tsisy fandraisana andraikitra haingana ataontsika mpitondra fanjakana fohy be. Ka nanomboka oviana hono zany aretin'izany. Efa ho 3 andro izay tompoko. Ka manahoana nefa ny fisehony? So zavatra tsy de mbola tokony andraisantsika andraikitra zany. Ka tao anatin'io 3 andro io anie tompoko de voalaza fa efa olona 4 no maty. Ary tsy mifidy sarangan'olona fa voany daholo izay tratrany. Ka inona nefa hono zany aretin'izany ary mifindra amin'ny alalan'inona koa le izy? De izay indray aloha mbola tsy voadiadiko tompoko. Izao ary izao de atsoy aingana ny governorany an-toerana ifandray amiko. Eny ary monsieur le ministre. Oui, madame protocole. Efa ny ligne resaka aminao tompoko ny governoran'i Shanghai. Ampidiro ato amiko ary ny antsony e. Manahoana ianao madame le gouverneur? Voaraiko ny tatitra avy aminao fa tsy mazava amiko loatra ny mikasika izany aretina miseho any amin'ny faritaninao zany a. Ay, ka inona zany no efa fampetrany raisinareo? Ary efa hita ve ny fototry ny fifindran'ilay aretiny? Ka izany no tokony ataonareo voalohany. Raha tsy hitanareo io dia hiparitakeran'ny Chine mihitsy zany aretin'izany a. Jereo daholo izay olona vahiny rehetra avy aiza na avy aiza dia sambory daholo. Ireo izay heverina fa efa mitondra an'ilay otrikaretina koa dia tokony ho samborinareo daholo dia apetrao any amin'ny centre médical Shahyan. Ary tsy misy mahazo mivoaka tao raha tsy efa vita ny fitsaboana sao mbola hamindrindray a. Dia mbola tsy fantatra mihitsy ve zany iotry aretina io e? Zao ihany ianao madame le gouverneur dia tokony handray fanapahan-kevitra mampiantso ireo ekipan'ny fahasalamana rehetra hiara-mivory aminao, indrindra ireo dokotera mpitsarika mikasika ireo aretina mifindra. Mamoa ihany koa ianao didy ny tsy maintsy anaovana ny sarim-bava ho an'ireo mponina rehetra, anaovana fitiliana daholo ireo olona vahiny tonga eto amintsika avy amin'ny sidina avy any Inde sy Indonezia imifaritsy aziatika iny e. Tokony omenao vaovao tsy tapaka mikasika ny fivoaran'ny toetra rà madame le gouverneur a. Mbola tsy ilaina ny ampahafantarina an'izany any amin'ny président ka aleo aloha maîtrisentsika zay vao milaza any aminy. Zay madame le gouverneur fa anjarako zany a. Tsy maintsy zahay ato amin'ny gouvernement tafohy be ihany ane no anome baiko mikasika ny ady atao amin'izany na dia ho lazaina amin'ny azy zany. Ndao ary aza ataonao misy latsaka mihitsy zay toromarika teo zay a. Eny tompoko. Zao madama, asaivy mivory zao dia zao ny staff teknika sy ny membre ny kabinetra atao amin'ny primature.
Allô? Docteur Sonji ihany ty. Miaino anao ary ah. Eny tompoko. Miarabanao ampanajana madame le gouverneur. Efa henoko ihany fisiny izy io fa tsy dia mbola voafaritra tsara. Mbola tsy nanao fikarohana mikasika an'izy io mihitsy zay tompoko. Zany ve? Efa namon'olona efatra sahady? Ary tena mahery vika be tokoa lay zany raha ao anatin'ny 3 andro dia fahitana fisoan-javatra toy zany Eny ary tompoko. Eny tompoko. Zao ihany dia hiantso an'ireo ekipa mpanao fikarohana miaraka amiko mandra-piona ary ianao madame le gouverneur. Eny tompoko. Allô zao ihany dia hiantso an'ny dokterina Valina ka. Allô? Manahoana ianao dokotera? Mbola salama tsara dokotera fa ianao no manahoana? Ny antso avoaingana teo any gouverneur fa misy aretim-baovao zany hono mamely eto amin'ny faritra Sangay. Haingam-pindra be izy io ary araka amin'ny voalazany ka tao anatin'ny 3 andro monja dia efa namon'olona efatra. Zany mbola tsy naheno an'izany mihitsy dokotera. Zara teo koa mba nakandro tsy hiasana kely dia ato an-trano aho zao ianao miantso io. Ka miakaraingana aloha ary zao maraina zao ihany fa tena miangaviantsika mafy mihitsy izy mba hanaopatsika fikarohana mikasika an'ity aretina ity. Eny ary dokotera, ao fa ho avy ahy. Any amin'ny braoko zany tsika miaona. Avy dia hiantso an'ireo dokotera mpikaroka anamatsika rehetra koa ahy. Eny ary dokotera. Jessia, andeha vetivety neny dia tsy mahazo mandehandeha lavitra ny zanako tsy ely neny dia miverina zay. Fa manina nefa neny miasa sahady nefa ary neny voataona no laza tamiko fa mbola afaka miara milalao elaela ho sika sy neny. Eny fa niantso teo ny lehibe neny fa tsy maintsy mandeha any am-piasany neny zao dia zao. Tsy ela ne ho ahy mantsy andry vetivety monja dia miverina. Dia amin'ny firy izany? Tsy ela ho ahy. Ao fa alefako makaty iongom-piara-miasa amineny iny ho namandry ato. Any Eny ary dia metrahany sakafo be dia be mandrapahatonga neny Efa misy chocolat dia efa misy pizza dia efa misy gâteau ihany koa. Izay tiandry hoanina dia azondry alaina daholo izay tiandry alainao. Izay fa lasa aloha neny fa sao dia tara. Eny ary bonjour neny Merci. Raha saiza koa azy Mimi teo. Mimi. Andasika lalao ny an-jaridaina Mimi mandrapahatonga neny malaky. Andasika lalao posifa misy olona miafina eo ambadiky ny voninkazo io Andrasy hoe dasy aloha ataontsika eny. Fa izy ianao ary manina ianao no tsy mamaly. Olon-dratsy ve? Ary toa mangovotra be ianao. Fa izy ianao kay? Sa tokony ho fantatra aloha ny anarako vao milaza ny anaranao? Jessia azy ny anarako dia lazao amin'izay ary hoe iza kay ny anaranao? Fa manina ho sady ianao mangovotra be? Mario no anarako. Fa mahafantatra Mario ary Raha izao zao mba omena ahy mofo mamy eny an-tanana iny dia mba ho afaka kely anoanako. Tena noana hoe. Fa manina ka hoe ianao no mangovotra be ohatrin'io? Sa marary ianao? Ao aloha fa afaka an'ity amin'ity mosarako ity ny atsembohanao Tsy aza manatona ianao. Mandehana fa manina kay? Sa ianao noana? Noana tokoa. Manina raha mba omenao ahy mofo mamy aminao iny? Sa bedy ve ianao? Tsy bedy zany ka sady nenina koa netsy aho Mba omeo ary raha sitraka Ka zatra ina tsy avelanao natona anao dia
aza manatona mihitsy ianao a fa atsy-pahazo mibozaka fotsiny dia mandehana miala teo. Zany kosa ve dia ety ka zaho anie mariary hitanao zao mikoka be zao a tsy dia hifindra aminao ve ny aretina maso a? Ay, ao any fapetrako eto dia andraso fa hiantso olona hitondra anao any amin'ny hopitaly a. Zay a, aza metsiketsika fa vetivety fotsiny a. Aza miantso olona zao na fa tsy maninona nge zahay. Tsy mety zany, marary be ianao dia mila fitsaboana. Nenakotsi eo nefa nenenay dokotera e. Zay fa lasa vetivety ary ahy e. Andraso eo amareo a, vetivety a. Aza manao ny sano ahy ianao. Aiza izany olona lasaindry izany? Mianatra mandangy indray Jessia. Noko, teo ary iziko. Meko alega tao tety amiko ary izy. Hitany onga. Teto izy niafina sady nampalahelo be izy a. Sady mangovotra be, maloto be dia feno zavatra tsy fantatro izany n'akanjo anaovany. Tsy mahazo manao an'izany mihitsy indry a. Raha zaho zao no mpangalatra aza dia ahoana ozy ianao? Tsy mpangalatra aza zany izy onga. Tena marary be azy iziko. Nankasonga izy teo. Mazio. Fa lasa izy ka. Fa andao sika hodiny an-trano amin'izay. Ndao sika jerena azy onga. Sady marary be neo izy sady mila fitsaboana koa. Efa lasa izy. Andao sika ilalao any an-trano amin'izay mandra-pahatonga ny neny. Dia rehefa tonga izany eny dia lazaina amin'ny eny ilay olona tonga teo a. Sady lazaiko azy koa hoe meko anazy ny gataoko. Ie, ho lazaiko azy fa andao sika hiditra any an-trano amin'izay. Tena tsy ho araka mihitsy raha zao fidiran'ny olona aty amin'ny hopitaly aty izao dokotera. Ny mila fantarina aloha dia izay fomba nahatonga nyity aretina ity, satria raha tsy fantatra izay ohatry aretina nahatonga azy a, inona ary izany fitsaboana ho atsika atao eo. Ka ny mahalasa ny saiko anie dia maninona ny misy io tasimena io daholo ny olona voany. Ka io anie izany ny signe fa efa tafiditra miasa amin'ilay olona ny aretiny. Ny manahirana dia asain'ny gouvernement manao fikaroana anty aretina itsika, nefa izay rehetra voka nanaovana prélèvement dia hita fa fièvre tsotra ny mahazo azy. Andraso hoe ohatrany misy olona mitabataba be mihitsy ao ivelany eo izany dokotera. Andao mihitsy ary aloha jerena aingany. Azafady ao mba omeo lalana e. Ao mba omeo lalana re olona. Miomanaingana nareo ekipan'ny Jean fa tena tranga hafa be mihitsy ny mahazo an'ity tovolahy. Fa inona no mahatonga anao teny an'izany dokotera Katy? Feno tasimena hatrany an-tampon-dohany ka hatrany am-paladiany iny ity dokotera. Ao ary ampidiro angenany amin'ny bloc izy aloha e. Hojerevantsika momba azy. Dia aloha alaina ihany koa ny rany a. Ao avy dia ampiakaro etsy ambony fandriana etsy izy e. Homano aingana ny fitaovana andadina ireny tasimena ireny sy ny fitaovana hijerevana ny rany aingakaingana e. Tena sepotra hoe. Dokotera Katy eno kely hoe fa miteny anie izy izany e. Ka mitabataba be koa ny eto dia tsy eny mihitsy e. Ka aingandry eno hoe ary zalazainy fa tena tsy ho voatana mihitsy anie ny hain'ity tovolahy ity raha zao hoe tahany zao e. Ahoana hoe ry tovolahy? Sepotra ianao. Tena sepotra dokotera. Tena homany aloha ny oxygène dia aleo sy ny oxygène mihitsy ka. Ao ary aleo tia mihitsy no ampiasaina. Zay e. Dia aleo lohakaina kely izy. Fa na izany aza tokony avy dia atao prélèvement zany a. Eny dokotera. Ampy aloha izay ajanona amin'izay aloha ny oxygène. Dia anontany moramora amin'izay hoe izy dokotera Katy. Ory tovolahy, fa izy anao anaranao dia avy aiza ianao?
Jeniny anarako dokotera, ary Indonesianina. Vao tamin'ny alatsinainy teo no nigadona taty izahay. Ka ahoana no nahazoanao an'izao aretina mahazo anao izao? Misy olona maro be maty tao anatin'ny conteneur nitondra azy ireo. Nijery azy ireo izahay dia tsy haiko fa ohatran'ny nisy fofona vavy izany, dia izao niteraka aretina nahazo anay izao. Ianao milaza hoe aretina nahazo anareo fa misy namanao ngahany? Ie, misy tompoko anankiray, Mateo ny anarany. Mety efa marary toako ngamba nisy izay ihany. Ka aiza nefa ny toerana misy an'io conteneur io e? 10 kilometatra miala ny Sangay Miatsinanana, any amin'ny fitobian'ireo olona mpifindra monina tsokosoko. Ay, mazava izany. Mila mijery aingana izany conteneur izany tsika. Ndao azy zao dia mila mandeha mijery io conteneur io tsika. Dia tsy maintsy hojerena koa anie izany io namany io e. Ary mety izy roa lahy reto mihitsy izany no nitondra otrika aretina ka mety ho izany namindra taty amin'ny tanàna atsika. Fa ahoana hoa dokotera? Ahoana dokotera? Atao ahoana ty tovolahy ty? Tena tsy ho voatanatsy tetso ny hain'io tovolahy io. Avelao izy aloha karakarain'ireo dokotera sasany. Fa andao tsika andeha haingana aloha. Iantson'ny gouverneur azy zao dia zao haniraka mpitandro filaminana iaraka amintsika any sy ireo ekipa mobile momba ny fahasalamana. Dia efa many daholo ihany koa ny fitaovana mety ho ilaintsika. Ka iza sisa moa izany no mandeha amin'ireo ekipantsika ireo dokotera? Mandeha daholo tsika dokoterina valina, zavatra sarotra be ny ety e. Ieny ary tompoko. Aiza ny zandriko? Aiza ny zandriko e? Zandriko a! Fa iza koa ty tovolahy ty e? Aiza ny zandriko? Fa iza ary ty tovolahy ty? Iza nitondra ny zandriko aty iza? Ramsea, aty amin'ny hôpitaly anie ianao e. Okitsika mba hifanaja ke. Zany aho e. Omeo ny zandriko dia ampy azy ay. Tena kiraro fa dala ve ty tovolahy ty sa mifoka rongony mihitsy? Secrétaire, io le tsambory dia voa ihany aloha fa manahirana. Manandrama manatona sy misakasakana eo. Ny zandriko nilaiko dia ampy izay. Tena lasa dala mihitsy angamba ty tovolahy ty a. Fa izy anefa ny zandrinao tato Ramsea. Iza tazabonao? Jenino anarany. Andraso aloha azy. Sao vonoko daholo na tena lasa dala mihitsy angamba ty Ramsea. Manahirany ty a. Tena manahirany ty a. Aiza ho azy Jenny izay a. Ie, ao tokoa io olona lazainao io fa marary anie izy ry tovolahy e. Mbola tsaboinao tena bloc eo. Marary izy. Nohinareo ny zandriko e. Ny zandriko. Tsy namono ny zandrinao izany zay. Miala ianareo hibatako ny zandriko sao dia io ny zandriko io. Inona Magamo vomonareo izy io. Tsy namono an'io izany zay e. Zandriko. Maty. Mialanareo hibatako ny zandriko a. Moramora ianao tovolahy. Tsy alala zany ahy. Fa maninona ny zandriko? Tsy azonao ataony mibata an'io tovolahy. Andraso aloha e, andraso aloha. Arety mifindra nazo amiona faty an'io zokinao ohatry. Tena tsy hitako zay atao. Io le tsamborany dia telo any amin'ny santana aloha. Anahirana aty io. Tsy sesana mihitsy. Malaky sambory io aloha dia hoeto any amin'ny santana. Zahay mihitsy fa tena manakorotana loatra. Miala hoa. Miala ezany. Tena manahirana ty a. Marina tsy manjeraka mihitsy ty. Dia ahoana ty dokotera? Tena maty tokoa anie le tovolahy teo dokotera e. Dia inona no atao? Tsy azo avela alain'izay avana eto izy. Fa ataovy ny fomba fiarovana amin'ny olona maty narety mifindra toy izao. Dia alefaso izy aloha donany any amin'ny santana. Sady mila atao malaky koa izany rehetrarehetra izany e. Omano aingana aloha sasy aminosana azy dia alefaso fa hiala atao foana anie narety mifindra ho aminy. Dia andao tsika dokoterika ty andeha fa ianareo koa samy mikarakara an'io tovolahy io e. Tovolahy samy aloha ry dokotera isany manoma tena fiarovana ny arety mifindra. Ianareo mpandraraka fanafody kosa mandeha reloha dia ny mpitandro filaminana vitsivitsy manaraka anareo. Sokafy ary aloha ny varavaran'le conteneur dia avy dia rarano fanafody. Andao amin'izay tsika. Tandremo raha tsy petraka ny sarim-bava. Tena efa simba be zany raha tena marina zany.
Ary betsaka ny ero zareo zany. Tsy misy adika-hevitra intsony izao dokotera fa tia faty olona ity mihitsy no mitondra an'ilay otrikaretina. Aleo maka ramaina aloha reo izay mety ho atsika amin'ireny nivoaka tamin'ny orony sy ny vampandreny tika dia ireo nanaovana fikiliana. Ahory se aleo io ramaina eo amin'ny orony anankiray io zay dia aleo atsika mivoaka amin'izay aloha. Tena ity marina zany mety ho fototra nahatonga an'izao arety mifindy izao Tena io ka. Aiza zalahy ekipany mobile teo aiza dia doroa daholo letsy ireo faty ireo aloha aleo mitsy doroana dia doroy koa ny faritra manodidina rehetra avy eo raha fanafody kontenera sy ny manodidina zay fa andao aloha hiala tato ary Andao ary dokotera. Mitady anao ao amin'ny ligne ny gouverneur Songhai, monsieur le premier ministre. Ampidiro ary izy. Salama tsara madame le gouverneur. Inona ny vaovao azonao ampitaina amiko? Mpifindra-monina tsokosoko. Taiza zany? Ay, ka tena tsy ampy ane zany fanaraha-maso ataonareo zany madame le gouverneur Eny efa tafiditra izy zany aloha. Tena nahoana? 10 grave be ane zany dia ahoana ny fiparitahan'ny otrikaretinetiny zany faty 720 zany ka efa nasaina ny dorana ve? Zao asaivo miantso aty amin'ny protocole izay dokotera chef de mission tany. Mila mahafantatra izay hitany zareo tany amin'ny atsipriny aho Ahoana madame le gouverneur? Efa niantso sany amin'ny président ianao? Tsy efa niteny taminao kosa ve aho hoe aoka aloha ny filazana tany aminy Tsy mety mihitsy ny ataonao na izany aza. Marina eny fantatra fa olom-bo fito tao amin'ny regionao ianao fa misy kosa ny fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fisehoan-javatra toy izao ka tsy mety zany dia ho hitanao eo ny fandraisana andraikitra ho ataony. Efa ho tapitra sy ho ritra ny arety mifindry ho vahoakanao io vao ho gaga ianao. Zay fa asaivo miantso aty amin'ny Efa en ligne le docteur Sonji tadiavinao monsieur le premier ministre. Ampidiro ato amiko ary. Manaja anao monsieur le premier ministre. Mitady ao ny tompoko ianao. Tena misy ilaiko anao mihitsy dokotera. Ahoana marina ny hafaran'ilay arety mifindra mamelom-ponina ao Shanghai ao zao? Efa eo ampitaroana ny otrikaretina mahatonga azy io zay tompoko amin'izao fotoana izao. Ka inona nefa no efa natao sy mbola ho ataonareo? Efa hitanay le kontenera niondranan'ireo olona findramolona monsieur le premier ministre fa ny zavatra nahagaga dia maro daholo zareo. Izay heverina fa ireo olona ireo no nitondra an'ity aretina ity eto amintsika. Dia inona nanaovanareo an'izany razana izany dokotera? Tsy maintsy nidorana ireo faty izay misy 720 hitanay monsieur le premier ministre sy ny faritra manodidina azy rehetra. Avy eo dia norarana fanafody. Tsara zany ka. Fa somary sahirana ihany zay indray matoa prime ministre eo mpanaovana ny fikarohany. Fa inona nefa ny tokony hanahirana amin'izany? Be loatra mantsy indray matoa prime ministre ny olona vo sady nahitra hopitaly dia mila tsy ho araka tsony ny fandraisana azy. Ka tsy tokony ho lany andro amin'izany ianareo Ka tsy mazava amiko ny tena ho tenenina tompoko. Ka efa hitanareo ve nefa ny fanefitrio aretina io? Ka nalay otrikaretina nahatonga azy aza neto mbola tsy hitanay mihitsy. Ka izany anie ny mahagagay aminareo Aza lany andro amin'izany ianareo anome baiko ny gouverneur any an-toerana asaina mamonjy any amin'ny stadium daholo ny olona rehetra dia any ianareo manao ny fitilianan'izay olona tonga any. Eny ary andray matoa prime ministre fa izay tonga angamba ny mety. Izay ary fa dia ataovy haingana ny
miala tsia indrindra raha toa ka nampiantontsika rehetra manahirana be mihitsy mantsy nikasika n'ity aretina eto amin'ny faritra misy antsika ity. Ny fanontaniako tiako apetraka amintsika dia ny hoe manahoana ny fandraisana tanana an'ireo ireo izay narary. Hatreto aloha madame le gouverneur dia tena mananasarotra mihitsy ny fandraisana azy ireo. Ankoatr'izay ihany koa dia mitombo andreo manalina mihitsy tompoko ireo mamonjy hopitaly. Fa ny olana koa dia feno daholo ny hopitaly rehetra eto an-tanàna, na ny antsika fanjakana io na ny an'ireo tsy miankina. Fa ny olana anie izany dia ny fomba ahafahantsika mahafantatra izay olona mitondra ny timoka aretina io e. Eo indrindra antsika madame le gouverneur, araka ny resaka ny fanaovako ny telefona tamin'ny monsieur le premier ministre dia toa hoe hanome baiko anao izy hanaovana filazana amin'ny onjam-peo sy izay fomba rehetra ampahafantarana ny olona ny tokony anatonan'izy ireo any amin'ny stadium. Eny efa nifampiresaka tamin'ity ihany izy. Sady ihany kosa aloha malalaka e. Dia ahoana nefa no andrasantsika ny olona ary inona ihany koa ny tena tanjona andefasana azy ireo anatona any? Voalohany aloha dia malalaka ny toerana, faharoa izay tonga any izany dia atao ny fitiliana azy. Mety tokoa izany e. Fa hono hatramin'izao ve moa dia mbola tsy fantatrareo ihany ny anaran'ny otrika aretina io? Raha hariva no hivaly ny fikaroana nataonay madame le gouverneur. Okary mba tsy ho taraky tena efa manomboka miparitaka any ivelany any mihitsy mantsy ity otrika aretina ity. Manomboka tsy misy tonga eto amintsika mihitsy ny mpizahatany nefa amin'izao fotoan'izao mihitsy ny tena fahabetsahany. Matokisa ianao tompoko fa ady raha manana ity hanao izay farafahaizana izay madame le gouverneur. Dia izao ihany koa eny tompoko. Izao ihany dia hanome baiko ny hainao manjery sy ny départementa rehetra eto amin'ny région-ntsika ny hanaovan'izy ireo campagne fanentanana ny olona mba hanantona eny amin'ny stadium. Izay ary fa misaotra anareo rehetrarehetra tena matoky ianao ny dokotera e. Misaotra anao madame le gouverneur fa vonona izay anatotosa. Yong, zay fa tonga ny andraseo ary afa andeha moasy vetivety e. Nanahoana ny fanginanareo mianadatatry Yong? Tiana nasy izay ka fa itsisy fotsiny alina ny somary sarotratra vao nahita tory. Ay, nefa dia efa tokony ho zatra. Aiza ny zanakineny io? Zay veny vao veriny nefa nena laza hoe tsy elo. Ka manahoana aloha zanakineny e? Endry tsara? Tsy nanahirana ny Yong? Zaza endry beko, izany moa Yong? Ie, marina izany e, endry be tokoa izy ka. Tsara izany. Tia ary ny zavatra naintineny ho andry e. Pizza tsara be iny dia tiandray ny Yong. Misaotra. Fa angao sarotra be ny asaneny tsy tafaverina omaly. Tena sarotra kia. Sady misy aretina vaovao tonga eto amintsika dia sahirana nanao fikarohana mikasika an'izay neny sy ny mpiara-miasa aminy. Hoay izay ka diniko nefa tetokoa nisy olona hafa be izay tamin'maly. Fa ahoana ki? Olona ohatran'ny lava volo sy ohatran'ny marary izay dia kohaka foana izy. Fa taiza no nahitana ho an'izany ry Jesy? Fa nga ianao nivoaka ny trano? Nidina nijery voninkazo tery an-jaridaina fotsiny dia izay sy posy dia kay efa nisy olona niafina izay teo ambodin'ny voninkazo lehibe io. Dia nanatona azy izany ianao? Lasa izy fa noana hono izy dia nomeko anazy ilay gataoko fa izaho tsy navelana natokatona anazy fa nasaina napetrako teo amin'ny tany. Andriamanitro! Dia nankay izany olona izany rehefa avy eo? Mampalahelo be izy roneny sady marary hono izy noana dia mangovotra be koa izy. Nasaiko ny andrana atao izy fa izaho ny antso olona hitondra anazy tena amin'ny dokotera. Dia ahoana? Tsotratrana sy ongotao tsony ary izy rehefa miverina izaiko. Tena loza izany. Fa ahoana dokotera?
Ka mety izany mihitsy anie ilay tovolahy voalazan'ilay namany hiditra hopitaly fa nahita ireo olona maty tary amin'ilay conteneur anankiray izay e. Dia sanatria ve hifindra aminao izany aretin'izany ry Jessie? Ka za ve izany izao marary olena e? Eny e, mbola tsy marary ianao izao fa raha tena izy izany olona hitanao izany dia tsy maintsy hifindran'izany koa ianao. Manomboka izao ndry dia manao an'ity sarim-bavy ity ianao ihany koa ry onga. Eny ary araka ny valin'ny fikaroana izay nataontsika dia fantatra fa izany mikroba atao hoe MVT izany no hita tamin'ny ran'ireo olona maty tany anatin'ilay conteneur anjerentsika. Dia io otrikaretina io izany no mitondra an'ilay aretina tsy ny hoe fièvre vert ary amin'ny alalan'ny rivotra no io ifindrany. Voalaza ihany koa fa hainga mpifindra tokoa izy ity ka raha tsy manao sarona vava saron'olona ny olona anankiray nefa miaona amin'ireo olona vony dia minitra vitsy aorianan'izay dia mahazo an'ity otrikaretina MVT ity. Mikoaka no fisehony ary fanina ilay olona dia mahatsiaro maimainy izany hono ny tendany. Rehefa tena mahazo faka ao aminy ilay aretina dia lasa misy tasy menamena ny tenany. Midika izany fa efa mihinana tanteraka ny liomena mpiaro ny vatan'ny olombelona ilay mikroba. Tsy maintsy hamono io ao anatin'ny fotoana foana efa izy raha toka tsy misy fandraisana tanana an'ilay marary. Grave izany. Zay izany ilay fikaroana izay. Izay ny valiny. Tena grave izany dokotera. Ka ahoana no ahitantsika ny fanevitra izy io? Hatramin'izao tokoa mantsy dia mitombo isan'andro ny olona matin'izy tiako. Eny e, marina tokoa aloha izay teninareo mirahavavy izay. Fa araka ny fikaroana dia mbola tsy hita mihitsy aloha hatreto ny fanevitra iadina amin'ity otrikaretina ity. Ny azo antoka ary tokony ho hamarinina dia ny hoe firy marina ireo olona ny ondrana tsokosoko tao anatin'ny conteneur io. Tena marina izany. Raha nisy mantsy na dia ray monja aza ka velona tamin'izy ireo dia izay olona izay no tokony hanaovantsika fanadihadiana satria manana antikôro matanjaka izany olona io mahatonga atotra an'ilay aretina. Dia mazava ihany koa fa tokony atao prélèvement ny rano ahitana fanevitra hidiana amin'ity mikroba MVT ity. Ka ilay tovolahy niditra hopitaly tato amintsika anie dokotera nilaza fa misy namany anankiray ihany. Eny e, izay aloha. Dia izao tokoa nilaza tamiko Jessie zanako maly fa nisy olona hafahafa izany ho nitany niafina teo anjaridananay teo. Le zanamonjy taty omaly iny izany dokotera. Ka vaovao lehibe izany dokotera. Ka ny manahirana ane dia efa nanomboka mikoakoaka ihany koa Jessie e. Ka sao dia mba izany ary ilay naman'ilay tovolahy. Izay indrindra mantsy. Ka raha izy tokoa izany dia efa nifindrany aretina avy aminy ihany koa izany ny zanako. Fa tokony ho fatarina tsara sy anontaniana azy aloha mombamomba an'ilay olona le niona tamin'ny zanakao. Efa mba nizaka nanontany azy ihany dokotera fa raha ny filazany aloha dia tsy sonoa mihitsy e. Eny e, zavatra roa izany no tafiditra tao anatin'ny saiko. Voalohany dia ilay tovolahy voalaza fa naman'ilay tovolahy maty mety ho izay. Izy ve izany sa tsy izy? Sa olona hafa? Izao mantsy rehefa ny saina anie ilay olona maty tao anatin'ilay conteneur dia 770 hoe. Fanontaniana mety mipetraka izany dia hoe nahoana ny 770 fa tsy 50? Ie, tena marina mihitsy izany eritreritra ao izany dokotera. Heverinao ve izany dokotera fa mety nisy olona anankiray velona tokoa tamin'ireo? Za indrindra. Ka izany lazaina fa mbola misy namana izany anie ihany. Io tovolahy io mihitsy aloha izao no tokony ho jerentsika. Tena tsara izany ny anatoanantsika an'ilay tovolahy nila tany amin'ny hopitaly iny raha izaniko. Fa aiza tokoa moa izany izao iny tovolahy iny? Any amin'ny centre angamba. Izao dia ndehantsika ho any. So tratraoriana etsika. Tsy mazava amiko. Efa misy baikona rehefa amin'ny prime ministre nefa hoe izay rehetra efa hita fa tena vonty aretina ity dia alefa hodorana any amin'ny gapo daholo e. Dokotera. Eny e. Fa ahoana no hodorana? Olombelona toantsika anie ireny ka hodorana ahoana e? Fa ahoana koa moa izany tsy mandray andraikitra amin'ny fitsaboana azy ireo mihitsy ny fanjakany. Ny resaka ny fanaovanay sy madame le gouverneur farany taoriana ilay niolana antsika taminy dia izany ny baikony men'ny prime ministre azy
ny raha tamiko izy ny hoe mety ve zany sa tsy tsotra ny valiteniko tsy mety amin'ny dokotera zany mamono olona tsy ny alana neniny zany marina mihitsy ianao zahay mihitsy no izy saingy tsy zany aneny baky midina dokoterina valy le aleo olo mandoro an'ireo olona efa tazoniny eny amin'ity centre ity ka hita fa vonio aretiny io toy zay amono an'ireo vahoaka sinoa efa ho anjatapitra maro zay mety hipartan'le fievre vert tena tsy rariny zany ahoana no andorana fotsiny zao ny olona mananjo tsaboina ane ireo olo ireo fa efa mba hen'ny filoham-pirenena ve aloha ty aretiny ty zay ndreny tsy fantatra aloha zany mahita fa ohatrany tsy de mifanaraka loatra ry zareo ambony ao ka sao de ny vahoaka madinika fotsiny no hiarany tseran'ny ainy eto eno a eny fa zao andao aloha tsika hamonjy an'le tovolahy eny amin'ny centre de ho hita eo zay holazainy avy eo tsika mangataka fionana madame le gouverneur tokony antso mivatana ny président république tokoa izy fa tsy janona fotsiny amin'ity antso nataony tamin'ny prime ministre ity tena hevitra mety zay dokotera andao ainga anary fa tena tsy mbola fantatro mihitsy koa ne zay tena lozy ty fa ahoana koa zany nafahan'le zalahy iny nandositra tao amin'ny centre tena amiko totoa mihitsy ny ery zareo amin'ny centre ao zany dokotera tena marina mihitsy zany olona efa hita fa marary zao ve de mbola ho afaka andositra ihany misy tovolahy manjonitra be io ambadiky ny fiara io dokotera andao tokoa ry aloha atoniny eny manao nareo tompoko maty ahoana no arako marary atompoko iza tsara hoe ny anarany sery tovolahy maty eo tompoko ary ohatrany vahiny sy zany fa tsisy no eny tompoko avy any Indonésie ny fiaviko tsy zany ve no anarana nolazain'le tovolahy maty tany amin'ny hopitaly fa maty angaty tompoky Jenny ary tena mpinamana marina reo lahy tena maty tokoa izy irsea zay le tsery Jenny mba hitady volana dietrika ro lataty nefa de faty no hita amin'izay indray de tsy mba nahita ny alanse aina akory ok zay ry tovolahy tsy aleo ve aloha ampidirina atao anatin'ny fiara izy dokotera tsy maninona fa apetary tsara fotsiny ho saryn'olona sy ny sarim-bava aleo marina ampidirina ny anaty fiara mihitsy ty de antsika no miresaka fa mahasika loatra reto mpitandro ny filaminany reto ka tena marina zany tompoko sady mbola tsy teo faty tokoa mba tsabory tompoko razonareo atao sady ny fahitako zao fitafinareo zao ane no nanatonako anareo andao ary aloha miakarse ao miakarato fa ahoana marina nahazo anareo ry tovolahy lava be ny tantaranareo lahy tompoko avy any amin'ny tanàna kely anankiray ambany voatry Indonésie zareo lahy misy orinasa zany olona ny amin'izany atao hoe sangay zany ka ity tanàna misy atsika ity ny ery tovolahy zany sangay zany eny fa toy izy ihany aloha ny resaka ao de nasain'ny orinasa io mitady olonasa tiany namako io de izay maty zay 10 no hitanareo lahy firy tsara hoe zany 10 tompoko toy izy ary anao fitantaranse tsy manana taratasy mazava izy reo fa antsokosokony nandefana azy taty ary mba tsisy ny fisavana de nalefanay tamin'ireny conteneur fitondrana entany reny zareo rehefa tonga taty nefa zareo ary lasa itsena azy ireo zahay de akory nateranareo lahy nahita azy fa maty daholo izy ireo tena tadidinao ve fa 10 tokoa reo olona ireo eny tompoko zay no misoratra ao amin'ilay taratasy ny fiara tondra azy ireo ny nahatalanjona anareo lahy nefa de rehefa namatibadika areo razana zahay de 720 no hitanay tao tena marina ny tenise zany misy tokoa no hitanay rehefa nandeha tany amin'ny toerana volazanse io zahay nisy afanandrotsy zany anakay tamin'izy ireo tompoko sira ve nefa sy efa 10 tokoa no mpandeha tao eny tompoko ny fahitantsika ny tovolahy io zany no tena vahaolana amin'izao aretina izao tena marina zany fa ono ary Mateo
ahoana izay tompoko? Ianao io ve nefa tsy mbola niaona na nahita zazavavy kely tokony 12 taona dia nanome mofomamy anao izy? Tsia tompoko, tsy za zany a. Raha tena zohina anie izany izao tantara izao dokotera dia izany tovolahy niaona tamin'ny Jesy izany no sisa velona tao anatin'ilay cantonnaire ka afaka nandositra ary izay no tokony hokarotsika. Tena marina mihitsy izany dokotera Naval, matanjaka be izany ny antikôrny tovolahy io, tsy ilaitra n'ilay microbe invité, izany no navelona azy. Ny fahitantsika an'io tokoa izany izao no afahantsika mitady ny fanefika ty aretin'ny mifindra be ity. Dia ahoana moa izany ry Mateona mbola nahafanao mandehandeha toy izao nefa betsaka anie no efa namonjy hôpitaly? Mbola teo velona tompoko. Henoko fa tsy misy fitsaboana mihitsy an'izay marary tonga ampidiny eny amin'izany centre izany, fa izay tonga iny ka vao marina fa efa mitondra eo aretina io dia finosina anaty sachet lehibe dia raofina amin'ireny farango-by amin'ilay tomobile be mpitondra fako reny, ary alefa hodorana any amin'izany toerana atao hoe gap izany. Tsy misy fijerena akory na maty na velona ilay olona fa dia atambatra ny daholo dia avy dia dorana. Marina izany tovolahy, nefa dia aleo tsy olona amin'izay fa tsy mbola misimisy atreto mifanefitra fahana mitsabo an'izay voa aloha. Ka maninona ka raha mba omena fitsaboana sasa tsotriny aloha izay voa e? Mampalahelo azy ry tovolahy, mandre izany fitarainanao izany aho dia mangotsoka mafy ny foko. Manana finoana fa raha sitrak'Andriamanitra no mbola voatsabo anao dia hositrany ianao. Izany mihitsy, tonga sika dia atao aiza izany ty tovolahy ty? Raha alefantsika eny amin'ny centre nefa io dia tsy maintsy izay mahazo ny marary rehetra eny no ahazo azy. Ka aleo meko an'ity fanafody ity aloha ianao a, dia ity misy vola kely ividiananao sakafo dia aleo ngamba ianao ajanona eto. Mba hampandrosaina aminareo ry tompoko, any any no tsaboana. Tena masika be ny reo miara-mila sy polisy manangona ireny olona efa hita fa mararirary reny e. Zao ngamba ny mety izy miravavy a, aleo ateritsika eny amin'ny hôpital privé aloha izy, izay ny mety. Allô? Mikohaka be? Zany ve? Ataovy mafana tsara fotsiny aloha izy rionga. Ho avy izay izao dia izao ka. Tsy ela fa efa lalan'ny mody mihitsy za io. Fa misy inona hono dokotera? Tena marary ny zanako ry Katia, mikohaka be hono izy ao. Zany ve? Dia ahoana inona no tokony ataoko? Ny fanefitra ny fatifatana aretin'ity mbola tsy hita. Tena tsy feko alefa any amin'ny centre kosa ny zanako e. Marina dokotera. Eny kalma aloha anao dokotera Naval. Velao no anatra an'ity tovolahy ty any amin'ny hôpital privé. Fa zao ihany nareo miravavy aloha dia mandihana miaraka mijery ny zanaky dokotera Naval. Ho avy ihany ihany ary efa avy eo. Eny ary dokotera, andao aky Katia. Andao ary. Natolotra anao teo ary ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Fièvre Vert. Sanganasany Simone Menjanahary no lalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio feo ny Mani Ambositra. Nandray sy nandrindra ny feo Odilon Rafalmanana, tompon'andraikitra sy mpanatontosa Simon no Menjanahary. Mbola itoy. Oui.